Manolotra ny arava tompoko lasy tompoko vavy dia mitoetra hatrany ny oram-baratra amin'ny ilany andrefa Madagasikara. Miaina mendalana kosa izany amin'ny fiafaran'ny herinandro. Avy hatrany dia nitoetry ny andro ny vinavinaina amin'ny rapitso alarobia 9 novambra 2024 no atolotra isika amin'izao fotoan'izao amin'ny maraina dia hanorana tandrifin-drahona ny amin'iny morontsiraiky Diana Sofia sy Boeny iny. Andrahona kosa fa mety arahana orana tandrifin-drahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritry Melaky mahazo any Menabe, Bongolava ny ilany andrefan'ny Betsiboky iny ny amin'ny faritra sisa Ibalika ny masoandro na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia hanorana tandrifin-drahona metara kotroka manomboka any amin'iny faritry Diana iny mahazo any Sofia tahaka izay ihany koa aty Melaky, Menabe ary ny ilany andrefan'ny Voatany ny any atsimo Madagasikara dia Ibalika be ny masoandro ny amin'ny faritra sisa dia ifandimby eo ny rahona sy ny Mibalika. Mahakasika ny maripana indray ho amin'ny rapitso dia ny tolakandro no ahitana fidinany kely fa tsy dia misongadina loatra. Ny aty amin'ny Voatany izao ny maraina dia 17 degré Celsius no ambany-dritra, Analamanga sy Vakinankaratra no ahitana an'izay. Ny ambony-dritra kosa dia 5 degré Celsius any amin'ny faritry Sofia sy ny manodidina azy iny. Ho amin'ny alakamisy 7 ny volana novambra 2024 dia hanorana tandrifin-drahona mitsitokotoko indrindra ny amin'ny tolakandro sy ny amin'ny alina manomboka any amin'ny nosy be sy samborano iny tahaka izay ihany koa aty Melaky, Menabe sy ny ilany andrefan'ny faritry ny Voatany. Anjombona na andrahona ny andro any avaratra atsinana Madagasikara any tahaka izay ihany koa aty Voany atsinanana ny amin'ny faritra sisa dia ifandimby ny rahona sy masoandro na Ibalika be ny masoandro. Mahakasika ny maripana ny amin'izay andro ny alakamisy izay 15 degré Celsius ny mangatsiaka indrindra any Vakinankaratra. Aty amin'ny Voatany kosa ny tolakandro dia manodidina 20 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ny any amin'ny morontsiraka ny tontolo andro ny alakamisy any atsinanana manodidina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Any andrefana kosa manodidina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny zoma fahavalon'ny volana novambra 2024 indray dia hanorana tandrifin-drahona indrindra ny tolakandro ny avaratra andrefan'ny Madagasikara izany hoe any nosy be samborano mahazo ny Melaky sy Menabe izany orana tandrifin-drahona izany indrindra moa ny tolakandro sy ny amin'ny alina. Ny ankoatr'izay dia Ibalika be ny masoandro any atsimo Madagasikara ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana amin'izay andro ny zomana izay no hojerentsika manaraka izao any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara 20 hatramin'ny 30 degré Celsius, aty atsimo atsinanana 20 hatramin'ny 30 degré Celsius, any atsimo andrefana 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ary any avaratra andrefan'ny Madagasikara any no ahitana ny ambony-dritra 15 degré Celsius. Hitantsika menamena be amin'ny sary. Mahakasika ny tahafaly-tondrivotra indray dia mijanona ho ambony ka makarary ny olona rehetra ny tahafaly-tondrivotra eto Antananarivo. Avo 4 hatramin'ny 9 ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Ao anatin'ny 3 andro avy dia mbola vinavinaina hijanona ho ambony hatrany ny tahafaly-tondrivotra eto Antananarivo ka tokony hitandrina indrindra ireo olona marefo amin'ny faly-tondrivotra. Dia hatreo indray ny meteo azo natolotra ho antsika ao amin'ity alina ity, manome fotoana anareo manaraka indray. Veloma tompoko.